rehefa miresaka alitsika rehefa potika ny ala dia misy fiatraikan'izay amin'ny fitehirizana sy ny famokarana rano. Gaga mihitsy tsika tamin'ny namboly hazo efa taona lasa zay, namboly hazo tsika tany Tolaniaro, tany Fort Dauphin. Namboly hazo tany fa eritaona fotsiny tao aoriana dia tsisy rano tsony, tsisy source d'eau tsony le toerana nambolena hazo. Ny antony dia niteny le olona hoe ao ambony ao monsieur le président misy mikapa daholo ny hazo. Zay monsieur le ministre, ny fikapana hazo dia manena ihany koa ny renirano, source d'eau rehetrarehetra reny. Ka zay ny zavatra tokony apetraka hitezanan'ny malagasy hoe mila mitsinjo lavitra isika ary ny fiarovana ny tontolo iainana dia fiarovana ny taranaka faramandimby. Ny amfanohatra amin'izay dia ny famotehana ny tanindrazana, ny famotehana ny mpiarabelona. Ka eo indrindra amin'ny resaka rano zay hita fa tsy ampy ny famokaran-drano manerana ny Madagasikara, indrindra fa eto Antananarivo renivohitra. 300 000 mètres cubes jour ny rano fisotro madio ilatsika eto Antananarivo. 200 000 mètres cubes fotsiny nefany par jour ny vokariny Mandroseza sy ireo tobim-pamokarana rano manodidina eto Antananarivo. Tsy maintsy ataontsika izany, zay ny olana. Sa moa ny teny foana mivoaka malagasy, ampahafatary ny olana fa inona ny vahaolana. Ahoana ny amenoantsika ny banga, efa misy tetikasa maro ataontsika mba ampienana izay tsy fahampin-drano zay, ka omeko ny ministra ny rano ny famitsinana, afaka fitinanao ihany monsieur le ministre, satria ny fotoana mandeha ireo tetikasa zay mandeha so atao mba entina ampitomboana ny famokarana rano fisotro madio eto Antananarivo sy amin'ireo manerana ny nosy amin'ireo zay anaovana tetikasa. Mankasitraka indrindra Andriamatofiloa nanome fitenenana miarabanao ampanajana no manamafy ny firarintso anao sy ny ankonanao sy ny vahoaka malagasy. Miarabanao ampanajana Andriamatoa Prime Ministre, miarabantsika mpikambana atao anatin'ny gouvernemanta sy isika rehetra atao anatin'ny efitrano. Fitiniko amina karazany 3 fohifohy ny asa rehetra zay ataontsika momba ny rano Antananarivo. Ny maika indrindra efa nanomboka ny fikarakarana, ny tsara aloha ny mahafaly Andriamatofiloa satria raha ny tetikasa zay atao rehetra, ny fanorenana ny foto-drafitrasa zay atao eto Antananarivo, ny akapoany dia sika hoe taona 24 tanoany daholo no hoe saika tokony fa rehefa noraisinao an-tanana ary nanao ny négociation niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola zay ianao no nitarika an'izay Andriamatofiloa, dia atombokontsika ao anatin'ity 6 premier mois de 2025 ty daholo ny fanorenana rehetra eto Antananarivo an'ireo foto-drafitrasa goavan'ireo, ary tsara ihany koa ny manamarika fa vita tao anatin'iny taona iny ny procédure d'étude rehetrarehetra, ny fanadiadiana rehetra zay tokony natao tamin'izany, ary nafainganina moa izany rehetrarehetra zany fa tsy nampiena ny fienitra sy ny kalitao zay takina amin'ny asa fanorenana ny rano izany zay tsy azo dinganina raha teo. Ireo tetikasa ireo dia betsaka ny mety ampikorotan-drotana hatrany ihany. Ankoatra ny ety azy zany dia mety mbola ikorotan-drotana kely eo ampanorenana ny resaka rano, satria Antananarivo moa resahana ngeza sady complexe ny réseau eto. Io le lazaiko foana hoe tsy eto Madagasikara ihany izy ny complexe indrindra fa manerana ny Afrika mihitsy. Toy izao ny zavatra eritreretintsika ho atao, ny etrehana maika aloha dia ny sécurisation n'ireo lay production misy amin'izao. Ny voalohany amin'izany, ny anisan'izany dia rehefa tapaka ny jiro dia tapaka mifonctionne kely fotsiny ireo. Atoandro izy efa mifonctionne solaire ny sasany dia alina mba tokony mifonctionne amin'ny jiro, fa misy fotoana moa mbola misy perturbation ny jiro dia tsy maintsy sécurisena amin'ny alalana groupe. Nanome toromarika amin'izany ianao Andriamatofiloa, ary efa vita tanteraka ny procédure, efa attribué ny fividianana an'ireo groupe ireo. Misy ampahany amin'ireo amin'ny atsasany eo nefa misy eto toerana
ary efa ao anatiny fanaovana ny fikarakarana ny tokony ho livraison zany ny ireo fournisseur. Misy kosa nefa satria ngeza lay station dia ngezangeza ihany koa ny groupe ilaina aminy sady misy spécificité sarotsarotra dia tsy maintsy afaratsika ihany any ivelany fanaizana zany ireto hita eto reto zany dia efa vita daholo ny procédure atao anatin'ny 3 volana voalohan'ny taona no tokony ho azo izy reto dia ilay groupe 7 zay isécurisena ny production manerana ny Antananarivo amin'ireo UTC sy station de pompage, station de surpression. Ny camion dia mbola tena ilaina mandra-pahatena automombana tanteraka satria fantatritsika fa potika ny réseau misy fahasimbana be dia misy pertana 40% ana rano any anaty réseau dia tsy maintsy mbola taterina ihany aloha ny rano mandroseza. Dia misy ny fividianana camion citerne 20 izay efa vita ihany koa procédure rehetrarehetra efa attribué izy io ary efa eo andalany manafatra anazy miainga avy any amin'ny toerana zany afarana azy any Chine moa zany ny angalana andreo camion reo ilay fournisseur nahazo anazy io zany. Dia ny finalisation an'ilay 35 forage autonome eto amin'ny faritra Antananarivo ny nanano sarotra tamin'izy io dia ilay resaka tany satria tsy maintsy mikombine tany mety amin'ilay forage lay izy ary tany omen'ny tompony na tany mpanjakana. Ny mikombine andreo roa reo any anatina fokotany manerana ny Antananarivo sy ny manodidina Antananarivo Grand Tana zany dia défi goavagoavana amin'izao fotoana izao dia efa vita lavaka daholo ireo forage reo ary efa positif daholo ilay forage eo andalam-pananganana ny génie civil isika ametrahana n'ilay forage autonome isy station de traitement kely ao anatiny isy ny citerne eo amboniny ary tonga dia manome rano madio direct eo eo. Ireto manaraka ireto indray zany dia ilay eo atombokontsika atao anatiny ty 3 volana voalohany ty ary vitatsika mialohan'ny étiage taona 2024 ahafahana mistabiliser ny resaka rano mandritra ny ty taona rehetrarehetra ty sy mandritra ny fanamboarana goavana mety ho atao. Efa vita daholo ny appel d'offre reto efa lancé talohan'ny faran'ny taona 2024 izy reto ary efa eo andala-pamerenana ny offre sy manao ny fifampiresahana manontany ireo zay fantatra fa manana ny capacité tanterahana an'izany appréciana itsika rehetra izay manana information momba ny entreprise mety manana ny capacité an'izy itony afaka omenareo anay ny information dia andefasanay ny information rehetrarehetra sy invitenay ry zareo mba isoumettre offre zany. Ny fametrahana n'ilay unité compact ao Mandroseza, unité fanampy ny vaovao io zay unité compact tokony ohatran'ny tomangamanga ito ilay izy vetivety ny mametraka azy satria Mandroseza efa misy ny condition rehetrarehetra ahafahana mametraka sy mandefa ny io anaty réseau zany dia zay no natonga ny safidianana eo aloha asina Mandroseza 3 anankiray eo amin'ilay tany malalaka eo akaikin'ilay pulsator 3 io zany manome eo amin'ny 20 000 mètres cube jour eo. Dia ny unité de traitement containerisé dia eo apitsika anakefatra ny anankitelo amin'io efa hita hoe Tanjombato dia Ikopa dia mbola eo ampanaovana ny étude kelikely ny Jirama angambany amin'le hoe aty ambanina Androndra aty sa ary apetraka ary amin'le Ikopa anankiray arakaraka ny hoe mety faisabilité mahatsara anazy ary eo ihany koa reto le unité de purification d'eau mobile sur camion reto zay manome 5 mètres cube par heure misy 12 izy ireo ahafahana mametraka hoe na eto Antananarivo na any amin'ny faritra zany entina eo amina rano maloto anankiray ireo rano ataontsika hoe renirano zay mbola tsy azo sotroina dia eo neo dia mamoaka rano madio ary manome débit na 5 mètres cube par heure sur camion reo dia afaka mitety any Madagasikara azo anaovana ampiasainy eto Antananarivo dia afaka ampiasaintsika any amin'ny faritra ihany koa. Ohatra ny kahany Fianaratsoa zao misy anankiray efa novidiana taloha ny ministera zay efa miasa any ankehitriny ireo zany dia eritreretintsika miaraka amin'ilay efa vitatsika teo aloha teo ny tany saiko teo ahafahana miatrika ny étiage sy mistabiliser ny fizarany rano eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny farany kosa indray dia ireo lay tena grand travaux zay sady atrehana ny amin'izao fotoana izao no iatrehana ny any amin'ny taona ho avy lasa rehetra mariana Andriamatofoloha fa anisan'ny zavatra sarotra sy mampatahotra ny mikitika ny ranona Antananarivo hatramin'izay ary ianao ny voalohany
na asasy ny teny hoe andao ho amboaritsika arenitsika ray manontolo ny ranona Antananarivo fa tsy hoe anao vonjy-tavanandro foana ary anisan'izany reto asa rehetra izay ataontsika izay manomboka ao anatin'ity 3 sy ny 6 premier mois ny taona 2024 ity. Misy station de production ngeza be anankiroa dia Amoronankona sy Ambotrimanjaka. Manomboka amin'ity ato zany izy ireo dans les 3-5 mois à venir. Fa ankoatran'ireo dia ho ampitomboana avy telo eny avokoa les stations eo Faralaza, Vontovorona sy Akadivorobe. Reo station rehetrarehetra reo miampy an'le 20 000 mètres cubes jour teo vaovao teo rehefa atambatra dia to dia hatrany amina 140 à 150 000 mètres cubes jour isika fa tsy ilay 100 000 mètres cubes jour zay nieritreretina raha efa vita daholo izy rehetrarehetra. Izany dia midika hoe tsy mitsinjo an'ilay gap eo no etsontsika fa efa manomboka mitsinjo an'ilay fitombonymponina sy ny lavitrezaka Andriamatofiloha ary ankasitrahana anao ny amin'izay vina sy toromarika narahana izay eo ihany koa ny fanatsarana n'ireo station de pompage sur pression rehetra. Misy anankitelo ny station de surpression tena mampijaly ny ranona Antananarivo. Ny iray eo Mandriambero, ny iray eo Ambodimita ary ny anankiray eny Betongolo. Reo telo reo zany dia ho atsaraina, iray manontolo efa vita ny appel d'offre an'ireo eo andalan'ny fanaovana ny évaluation ny offre ny projet PAEP ankehitriny ary anomboka tsy ho ela ihany koa zany ireo station de pompage reo. Ankoatran'ireo dia ilay station de pompage zay teneninao na mezanao toromarika manokana Andriamatofiloha hoe soloy ireo pompe efa antitra be any Mandroseza 1 ireo fa efa tena tsy rariny loatra dia iny koa zany efa vita ny appel d'offre an'olo tanteraka tsy ny pompe fotsiny fa iréhabilité an'ilay station de pompage Mandroseza 1 iray manontolo miaraka amin'ilay station de traitement mifanaraka amin'iny zany ho modernisena sy ho réhabilitena zany iny station iny ary efa vita ihany koa ny appel d'offre tamin'iny taona 2024 iny efa eo andala mpanaovana ny analyse des offres ny équipe ny projet miaraka amin'ny ministère ny rano ankehitriny. Ilay fanoloana ny tuyau simba rehetrarehetra misy karazany anankiroa no atao aminazy io. Misy an'ilay fandefasana an'ilay teknôlôjia makana tuyau dia manao réparation aloha amin'ny fotoana voalohany. Ao anatin'izay ihany koa rehefa tena hita hoe ireto ilay tuyau simba be dia be dia hosoloana tanteraka ny tuyau zay efa hita fa tsy maintsy soloana misy eo amin'ny 420 kilometatra eo izy io araka ny lazaiko foana moa ara-teknika dia ny tuyau any ranona Antananarivo dia betsaka ao any ambany trano, any ambany tanin'olona sy any ambany lalana ampovoana arabe rehetrarehetra any satria ny tuyau ny teo taloha zay vao ny tanàna zay moa ny tantaran'ny tanàna Antananarivo amin'ny resaka rano ka mila somary fanadiadiana lalandalina zany ny partie sasany amin'ireo tuyau reo vokatra izay hoe izy any ambany tranon'olona le olona nefa manana titre ara-dalàna any ambany fondation le tuyau mandalo. Izay sy zay Andriamatofiloha ny eto Antananarivo ary ankoatran'izay moa dia misy asa hafa maromaro izay mandeha amin'ny Antananarivo. Fanampin'ireo efa eo mpanomanana ny vaovao amin'le réseau vaovao isika zany hoe rehefa vita zany reto le remplacement na tuyau sy rehefa mipetraka tsara le production dia afaka hitaritsika amin'izay ny réseau ana Antananarivo. Misy eo amin'ny 100 km na réseau eo miampy 23 km le avy aty Atsinanana miainga avy aty Amoronankona tody hatrany Sabotsana Mehana sy tody hatraty Iavoloha reny zany réseau vaovao zay ho apetrakitsika rehefa mipetraka tsara ireo station de production reo zay le lazaiko hoe rehefa mitombo hatrany amina 150 000 mètres cubes jour en plus miampy an'ilay fanatsarana an'ilay production sy ny sisa surpression dia afaka manitatra amin'izay isika. Zay zany ny perspective zay misy amin'ny fanatsarana ny ranona Antananarivo zay ataontsika amin'ity taona 2024 ity. Misaotra indrindra Andriamatofiloha. Manoloana ny olana moa tsy maintsy mitondra vahaolana foana sika monsieur le ministre ary tsara no nitondranao an'izay fanamarinana ny asa zay atao anatsarana ny famatsian-drano sotro madio eto Antananarivo sy manerana ny Madagasikara. Raha ny fitinana tokoa dia ny hoe rehefa tapaka ny jiro dia tapaka ihany koa ny famatsian-drano satria ny antony araka antaneninao teo ary efa napetratsika zany dia tsy nisy mihitsy groupe de secours zay mampiakatra ny reny rano reny mampiodina ny rano. Zany hoe raha vao tapaka ny jiro mbola tokony hitohy foana zany ny famatsian-drano
amin'ny alalany satria mila station misy pompage reny misy machine mandeha zany mampiakatra ny rano mitraité ny rano sy manao distribution ankehitriny zany tsika dia efa miva ary vatateraka izay raha sanatria misy fatapahan-jiro dia ny fametrahana an'ireo groupe de secours amin'ireo station maro manerana Antananarivo dia hitohy foana zany ny famatsiana ranosotro madio na amin'ny alina na amin'ny atoandro. Amin'izao tsika miteny zao mantsy rehefa maty ny jiro amin'ny alina dia mbola mijanona amin'ny toerana sasany famatsiana rano. Fa rehefa mipetraka le groupe de secours reo zany dia hitohy foana ny famatsiana rano manerana n'Antananarivo renivohitra. Zay ny voalohany. Faharoa ny fanaovana ny station vaovao izay ampitombo ihany koa ny famatsiana rano eto Antananarivo renivohitra. Anisan'izany zany no ametrahantsika station de pompage vaovao Mandroseza izay ampitombo ny capacité de production atsika. Eo ihany koa ny any Amoronakony izay efa nazavaina tao monsieur le ministre. Akoatran'izay zany zay zavatra rehetrarehetra dia anatsara amin'ny famatsian-drano hatrany Andraharo, Talatamaty, Ampasapito, Sabotsyname, Anakatso, Ambohipo, any amin'ny tananambony Haute-Ville rehetrarehetra, hatrany Ampandrinombia, hatrany Ambomangakely. Ny fanaovana an'ireo fanamafisana an'ireo asa rehetrarehetra natao. Ny station de pompage vaovao eo Mandroseza dia hitondra ny rano hatrany Andraharo, Talatamaty, Mandriambero, Ambodratrimo, Betongolo sy Mahazo ihany koa. Ny station de pompage ao Mandroseza 2 sy zay ho ataontsika ihany koa dia anatsara ny famatsian-drano hatrany Akatso, Ambohipo, Ambatomaro. Ary ny fanamboarana an'ireo décompteur zay apetratsika dia anatsara ny famatsian-drano hatrany Tsarasotra, Anosizato, Ampasapito ary Mahazo. Ntika zany betsaka ny asa ataontsika zay anatsara ny famatsian-drano eto Antananarivo renivohitra, fa mila jarevantsika akaiky ihany koa ny any amin'ny faritra. Ary zay moa ny monsieur le ministre ao anatin'ny projet PAEP dia tsy Antananarivo ihany fa Antsirabe, Fianaratsoa, Manakary, Mananjary, Diego, Mahajanga, hatrany Fort Dauphin, hatrany Toliara, hatrany Ambosary, Betroka, Bekily, Tsiombe, Morombe, Beza, Benenitra, hatrany Vohipeno, Mananjary, Manakara, dia hisitraka daholo zany an'le projet PAEP irahana amin'ny Banque mondiale io zay anatsara ny famatsian-drano eto Madagasikara sy Antananarivo.